fa manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena kosa indray dia naneho ny hevitra ny fikambanan'ny mpianatra Ompitsabo tamin'ny alalan'ny filohany Rakotoarindimby Benjamin. Manohana nisy ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity ireo mpianatra ary afahana manatotosa izany ampilaminana dia mitaky ny ametrahana lalam-pifidianana eken'ny rehetra ary nisy ny fifampiresahana eo amin'ny olom-boafidy ny fikambanan'ny mpianatra Ompitsabo. Fanampanazavana. Manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena zany mahita ny zavatra iainantsika, ny fidanganan'ny fiainana, ny mety isin'ny korotana atsoatsy zay aty amin'ny mpianatra aty amin'ny université zany dia mahita fa tokony tsy hoentina amin'izany le firenentsika satria ho avinay tanora mihitsy no tandindroza ao anatin'izany. Koa zay dia manao antso avy zany ho an'ireo tompona ndraikitra ho mbofidy rehetra eto amin'ny firenena mba hijery hisoroka an'izay mety isin'ny korotana zay satria ho avy zao ny fifidianana ary zay tanora aty amin'ny Jerimanontolo dia andray anjara satria mafy ny zavatra ny iainanay hatramin'izao ny fiainana miakatra nefa ny boursa iainanay mbola boursa hatramin'ny nanomboka tamin'ny taona 7 ny andamina été de stage ho an'ny médecine tsy resaka fa tsy ny médecine fotsiny fa tamin'ny taona 7 nefa ny fiainana midangana dia midangana ka ny tena antso ataonay zany dia aoka zany andalo fifidianana zany sika zao mba tsy ho hisy evitena zay fisina zay korotana zay na mialoha na mandritra ary orinan'io fifidianana io. Aoka ny lalam-pifidianana zay hoapetraka mba ho ekeny rehetra mba tsy hisinya izay korotana izay. Nenay moa zany antso aloha zany nataonay mba tsy hisiany korotana satria heverinay fa tsy zavatra vitany tsy fampiresahana zany aoka mba hifampiaino. Io moa rehefa fahitanay anazy zany tokony nireo olom-boafidy rehetrarehetra eto amin'ny firenena zany tokony mba hifampiaino satria amin'ny olom-boafidy ireo zany no raha ohatra ka samy fampizirizira dia izay no mety hitakitan'ny korotana zany. Koa ny zavatra mba asony vahoaka ho tombotsoa ambonina tanora sy ny firenena Ray Manontolo zay zany mba angatahanay zany.